Asan'ny apôstôly koevatra ambin'ny folo. Andiny fa sivy ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko efatra ambin'ny folo, andiny fa sivy ambin'ny folo. Ary nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Iconium, izay nitaonana vahoaka ka nitora-bato amin'ny Paoly. Dia nitarika azy ho inivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Fa noho nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary noho ny ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nakeny Derbe. Ary rehefa nitory filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro dia niverina nakany Listre sy Iconium ary Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahy mpianatra ka nanahatra azy aharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Mila fampaherezana amin'ny tompontsika. Moramora ve miditra fanjakana lanitra? Fahoriana be ozy nidirana fanjakana lanitra. Dia hiditra tsy hiditra. Nampahery ny fanahy mpianatra ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny famarina tenin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ho anao izay manaraka an'i Jesosy, taoko tsy vaovao aminao ngamba izany. Raha tena manaraka an'i Jesosy marina ianao, dia ozy ianao mamaky an'ity teny ity tsika tena marina tokoa izany. Ianao izay vao anaraka an'i Jesosy dia zay ny voalaza amin'ny fahoriana lehibe hidirana amin'io fanjakana lanitra io. Zay ny voalaza. Omena antsika maimaimpona ny fidiranao fa amin'ny fahoriana lehibe ny hidiranao. Tena Andriamanitra nilaza any amin'ny Salamo 4:30. Be fahoriana marina ozy izy. Fa Andriamanitra manafaka azy amin'ireny rehetra ireny. Zany hoe tiana mipetraka amintsika mazava tsara fa ny filazantsara ny fiarahana amin'i Jesosy dia alany isan'andro isan'andro. Ady isan'andro isan'andro. Dia te hampahery antsika ny teny androany. Zany hoe nianto izao teny izao zany dia ho fampaherezana antsika tsirairay avy. Fa betsakantsika mandalo ady mafy any. Betsakantsika mandalo fitsapana, mandalo fisejana, mandalo olana maro isan-karazana. Dia indraindray antsika mety eritreritra mihitsy hoe fa ahoana zao Andriamanitra zao? Miaino ve? Mahita ve? Fa Andriamanitra miaino. Andriamanitra mahita. Andriamanitra mahalala. Raha mamaky tsika ny amin'ny asan'ny apôstôly, ny olona izay nanaiky an'i Jesosy tao, ny apôstôly sy ny mpianatra rehetra tao, tsisy mipetrapetra-potsiny izany tao, fa nandalo fahoriana daholo, nandalo fisedrana daholo. Ary ity tenin'Andriamanitra ity tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tenin'Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Zay rehetrarehetra nandeha tamin'ny fahamarinana, zay rehetrarehetra nanaraka an'i Jesosy, zay rehetrarehetra nandeha araka ny voalaza atao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia tsy nilamolamina fa ny samboaravoala. Samboaravoala. Manana ny planin'Andriamanitra, manana ny fotondrany Andriamanitra. Ny zavatra rehetrarehetra miseho amin'ny fiainantsika nataon'Andriamanitra izy daholo ireny. Fa izao nataon'Andriamanitra tsy hanalavirantsika azy sanatria. So tsika lasa mihemotra, so tsika lasa miodina, so tsika lasa manome tsiny azy.
fa ny zavatra rehetrarehetra ataony miseho eo amin'ny fiainantsika dia iny ary vao mainka mahatonga antsika hifikitra eo aminy. Mahatonga antsika hifikitra eo aminy zavatra rehetrarehetra mitranga. Veritsika raha lavitra an' Jesosy. Veritsika raha lavitra an' Jesosy. Ho aiza moa tsika? Ho aiza tsika? Ozy le izy hoe mba manana aniza moa fa ianao tokoko matomy atoraka aminao raiko sady zoko. Jesosy marena sy fananana. Dia tia hampahery antsika ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana. Tahaka nampaherezan'i Paoly sy Barnabasy ny fiangonana tamin'izany. Nampahery izy ozy izy nampahery ny fanahy mpianatra ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ao amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava zany tenin'Andriamanitra zany. Ozy izy hoe tsy maintsy amin'ny fahoriana be. Zany hoe tsisy option zany tsy safidy fa raha tena miaraka amin'ny Jesosy Kristy, raha miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia ozy izy hoe tsy maintsy amin'ny fahoriana be hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha hitatsika ery ambonimbony hitatsika hoe rehefa nitory Barnabasy Paoly dia niarina ny Jiosy, tsy falina ny Jiosy, tesitra ny Jiosy ary nanao izay hamonoana azy mihitsy. Natao iny Paoly? Toroahana vato. Nitoroaham-bato Paoly. Dia hoe raha toroaham-bato ve Paoly dia tsy niaraka tamin'izany Jesosy? Raha toroaham-bato ve Paoly zany dia tsy kristianina? Raha toroaham-bato ve Paoly zany dia tsy tao amin'ny tompo? Hoe raha toroaham-bato Paoly dia mieritrereta ary Paoly fa maloto ianao. Misy fahotana ao aminao mataonao toroaham-bato ohatr'izao. Fa ny kristianina tsy toroaham-bato zany. Izay nieritreretintsika raha amin'izao fotoana moderna izao. Izay mitady tsy te hiaritra fahoriana, tsy te hiaritra fisedrana, tsy te hiaritra fitsapana. Dia mametsiny raha vao misy olana amin'olona anankiray tahaka ny nazo ny Job. Job dia lehilahy marina. Voasoratra mihitsy Andriamanitra resaka tamin'ny Satana mihitsy ary Andriamanitra samy teny mihitsy hoe hitanao ve Job mpanompoka? Tsisy ohatran'io. Nanao publicité any Job mihitsy Andriamanitra. Zay. Dia ozy Satana hoe io inge filanjavana ny fikiran Job aminao hoe fa kitio daholo inge ny esory daholo momba azy rehetrarehetra raha tsy hiala aminao izy. Dia avy eo koa ny naman Job sy ny manodidina azy rehetra maty ny zanaky Job. Indray andro tonga dia maty daholo. Rava fananany Job. Indray andro tonga dia rava fananany. Dia ozy ny olona mijery hoe manoty ty Job ty. Mizara tsy mety eo aminao ry Job. Dia mba ianao sy ny sisa sy ny sisa. Fe raha mampitompo anao raha miaraka amin'Andriamanitra ianao ahoana no faty ny zanako firy ny zanaky Job? Fito ny safely. Tonga dia indray maty daholo. Maty ny ampondra, maty ny soavaly, maty ny rehetrarehetra. Dia tsy tao amin'Andriamanitra ve Job? Nanota ve Job? Teny misy ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'izany rehetrarehetra izany ozy dia marina ny filazan'i Job, marina ny fitenin'i Job, tsy nanota Job. Fa nefa maninona miatra an'izany rehetrarehetra izany? Andriamanitra manana ny lalana. Andriamanitra manana ny planina. Andriamanitra io le tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra souverain. Dikan'izay souverain izay masy mandidy. Masy mandidy zany tsy miera fa tonga dia manao izay ataony. Tomenareo tsy miera Andriamanitra. Tsy miera zava tonga dia manao izay ataony. Rehefa maky ianao any amin'ny Matio any dia izao mihitsy lazainy hoe tsy mahazo manao izay tiako amin'ny hava aho. Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny hava aho izy. Dia dinika ny fiainanao hoe niera taminao hoe Jesosy? Tsy niera taminao Jesosy. Fa tonga dia nataony izay tiany. Fa zao hevitra atonga fiadanana fa tsy loza mba hanananao fanantenana ny amin'ny farany. Halleloia. Maherezy ianao raha lasa anabavy. Maherezy ianao izay tonga eto. Fa amin'ny fahoriana lehibe nidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny fahoriana. Ary tsy maintsy io. Fa isana misy fahoriana. Halleloia.
ny anaran'i Jesosy, ny anaran'Andriamanitra, le Dieu de consolateur. Le Dieu de consolation. Ny atao hoe consolation, consolateur, dia mampionona zany. Zany hoe misy matoa zany ampionona, misy zavatra maro mila ilana fampionona anao, dia izay misy ny anaran'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra ny fampionona. Halleloja. Mahereza raha lasaina bavy fa milala tsara ianao raha misy sarotra zao. Mahereza raha lasaina bavy fa ao amin'ny lala tsara ianao raha mandalo fisedrana sy olana amin'izao fotoana. Halleloja. Tiany Jesosy ianao. Tiany Jesosy ianao dia feny amboariny vola volainy. Fa tonga anao hiditra ny fanjakan'Andriamanitra zany. Halleloja. Ianao zany raha miresaka amin'ny Jesosy toy ianao Jesosy raha tsy maintsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra, raha zao nidirako amin'ny fanjakan'Andriamanitra ataovy Jesosy fa tsy maninona. Aleoko miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra amin'ny fahoriana lehibe, izay ilamina tsisy ninona misy nefa makaiza. Makany amin'ny fahaverezana. Makany amin'ny fahaverezana. Makany amin'ny fahaverezana. Zay mahatonga tenin'Andriamanitra hoe ety. Tery. Lalana makany amin'ny fiainana. Ka vitsy ny makany. Fa migodana, malalaka lalana makany amin'ny fahaverezana, dia manino? Maro ny lasa. Betsaka ny makany. Dia tena aperaka amintsika mihitsy androany. Hoe miaraka amin'ny Jesosy tsy ray andro, tsy roa andro, tsy telo andro. Tsy fantatsika ne mandra-pahoviny roviany Jesosy no avy. Fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy, ampiasainy daholo ny zavatra rehetra. Ampiasainy daholo ny zavatra rehetra. Fa anefenanao zany, anamboarana anao zany, amolavolana zany. Zay raha zay hoe nahazo ny Joba mafy. Fa Andriamanitra rehefa jereo dia diniony farany fiainany Joba. Eritrereto foana tena Andriamanitra, tsy tampitra eo ny fiainanao. Tsy point final ny fiainanao, mbola mitoy io, ary ny farany io miara-miakatra amin'ny Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Miara-miakatra amin'ny Jesosy eny amin'ny rano lanitra, zay ny farany io. Fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia ady, fitsapana, fisedrana. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nampahery ny fanampianatra izy, ary ny laza mba haharitra amin'ny finoana. Inona ny atonga anao haharitra? Inona ny atonga anao hijoro? Inona ny atonga anao tafatoetra? Ilay finoanan'i Jesosy. Ilay finoanan'i Jesosy. Na inona mitranga, na inona midona, mampahery be ilay hira hoe ninona hitranga Jesosy. Na ny lanitra manga Jesosy. Misy mitendray hoe zay indray tantely. Zay indray hirany tantely. Fa marina zany dia zany hoe na inona hitranga Jesosy, na ny lanitra manga Jesosy, na homaly ka mankina Jesosy, dia ho feno fifaliana Jesosy. Ny fotoana dia andalo Jesosy ka tsy hisy ampimaly Jesosy raha miorina ao am-poko ny fitiavanao ny loko Jesosy. Halleloja. Halleloja. Ilaina fampahirezana. Ary ilaina mifampahery. Rehefa kivy tonga dia tena misy kivy azy zany Jesosy. Jesosy mahalala an'io fa tsy azo amboamboary. Rehefa reraka tonga dia tena Jesosy reraka Jesosy ampahirezana ianao. Rehefa reraka sy kivy koa teneny koa raha sady vavy reraka alalà, kivy alalà. Zay ny fampahirezana ihany koa. Amen. Fa tsy mody mahery nefa tsy mahery. Mody sy kivy nefa kivy ihany aho. Fa Jesosy mampahery anao. Jesosy mitazona anao. Rehefa tsy savà dia tena mihitsy hoe tsy savarana. Fa zay hoe savary. Yes, rehefa hoe savary. Teneno amin'ny Jesosy. Tsory maro. Na amin'ny raha lasaina bavy zay ny fampahirezany. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny amin'ny Hebreo hoe ampahirezo ny tanana amin'ny ravoravo sy lohalika malemy. Zay ny ilaina amin'ny piraitam-po amin'ny tompo. Zay ny ilaina amin'ny fampitantana. Fa raha reraka indray dia mampahiry indray ny ray. Dia mba reraka indray ny ray mampahiry indray ray. Mifandimbidiby eo e. Halleloja. Fa mody mahery nefa avy eo tsy mahery. Maherezo ao amin'i Jesosy. Fa io no tena mampahery anao io fanamasina. Io zany tena mirakla le mampahery rehefa be zavatra miatra. Ary heninao koa, heninao misy mivavaka anao any ambadimbadika. Tamin'ny herinandro iny dia masapazay mihitsy hoe any amin'izay alehako any. Dia hoy zay misy mivavaka aminahy mihitsy any ananany. Manoloana n'izay tena hoe fiainanao isan'andro san'andro. Dia herinao mihitsy hoe misy mivavaka any ananany. Zany hoe mampahery antsika
mahereza mivavaka, mahereza mifampivavaka, mahereza mifampatsiaro ambavaka, mahereza mifampitrotro ambavaka. Ary io rehefa mifanatsika dia tenen'ny tompo tampoka fotsiny ianao hivavaka ho any rano, hivavaka ho any anina, hivavaka ho an'izao. Dia vao mahainao zay ianao dia ataovy le izy. Fa matoa ianao zay tenen'ny tompo amin'izay, misy zavatra mahazo an'le ralahy any ambadibadika any, misy zavatra mahazo an'le ranabavy any ambadibadika any. Zay no mahatonga Petera ny teny hoe mahazo ralahy rehetra eto ambonin'ny tany io fisedrana sy fitsapahana io e. So dia verinao fa hainao rehetra. Fa ozy izy hoe mahazo ralahy rehetra eran'izao tontolo zao. Raha miaraka amin'i Jesosy ianao, mahereza ianao manoloana ny ady, manoloana ny fitsapahana, manoloana ny fisedrana. Fa renydela rehetra zay ny any amon'i Jesosy ny elo. Ny fanamasina milatsaka ao anatinao, mbola mamery ianao ndray veo irosonao. Tapitra ny eo, miampy ndray ny eo. Fazakivy ianao. Fa rehefa miampy iny mbola vao mainky Jesosy mampahery ianao, vao mainky Jesosy mikasika ianao, vao mainky Jesosy manohana anao, vao mainky Jesosy manositra anao. Haleloia. Natonga nyreto mpianatra reto, raha mamaky ny tantaran'ny asan'ny apôstôly sika, tsy mipetrapetra-potsiny zany reo, nienjehany reo, toram-baty reo, nikapohany reo, natao any an-tranomaizina reo, natao ny zavatra rehetrarehetra reo mba hanino mba hivoahan'ny herin'Andriamanitra. Fa raha petrapetra-potsiny fiainan'ireo tsy nitoro reo, tsy niasy reo, tsy nizaran'i Jesosy reo, fa nataon'Andriamanitra isy mihitsy ny fifanenjehana, ny fisedrana, ny fitsapana mba hiasany. Ary nataon'Andriamanitra misy ny fifanenjehana satria lasa miparitaka avy eo mpianatra, tsy nijanona fotsiny tao amin'ny toerana raitso. Ny apôstôly sisa nijanona tao Jerosalema, fa ny ambiny rehetrarehetra anakaiza no miparitaka. Dia ampiasain'i Jesosy tsika, ampiasain'i Jesosy tsika hiparitaka, hitory ny tenin'Andriamanitra. Haleloia. Jesosy dia milaza mihitsy amin'izao no natoko fainina ambin'ny folo. Ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matoki fa izao. Any amin'ilay hoe izao. Zay ny faharatsika. Zay ny mijorotsika. Zay ny toeratsika. Ao amin'i Jesosy. Tsy miteny hoe matoki fa nareo efa naresy izao tontolo izao. Izy ny teny hoe na iny? Izao efa naresy izao tontolo izao. Ka mety an-tany ianao ke ianao no naresy fa zay tsy naresy. Asika ve zany teny zany? Misy hevobe hoe za naresy izao tontolo izao io. Fa zay lazaiko teo ianao mety teny ianao zany fa tsy zaiko. Fa ny tiany tompo lazaina dia zao rehefa ao aminy ianao, Jesosy no mitondra anao mamparesy anao. Tsy ianao no mitazona, tsy ianao no mahery, tsy ianao no maresy, fa Jesosy no mampandresy anao. Haleloia. Haleloia. Tsy mandao anao Jesosy, tsy mahafoy anao Jesosy. Mandrosoa mandrakariva ao amin'i Jesosy, mandrosoa mandrakariva ao amin'i Jesosy. Ten'Andriamanitra milaza ihany koa any amin'ny epistily any hoe zay rehetrarehetra teo ho velona araka ny toe-panandraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy enjehana. Tsy maintsy enjehana. Hain'Andriamanitra kely no mifeny zavatra rehetrarehetra ampilanina anao sy tsy ampisy iny. Fa ampilanina an'Andriamanitra dia ao misy ilay fisedrana sy fitsapahana rehetra. Mba tonga ianao dia miteny avy eo tsy zaha mihitsy zany Jesosy fa ianao daholo nanao an'ireo rehetrarehetra izao. Ianao daholo nanao an'ireo rehetrarehetra izao. Vaky tsara rehefa any an-trano sika. Korintianina faharoa. Manomboka amin'ny toko voalohany, toko faharoa, toko fahatelo, hanehoan'ny Paoly zany hoe Andriamanitra ny fampiononana zany. Satria rehefa mampionona anao Andriamanitra dia mahay mampionona ny hafa ihany koa ianao. Satria rehefa mandalo ady sy mandalo fitsapana ianao dia misy olona mandalo an'izay dia ny tompo mamehery anao, ahafahanao mampahery sy mampitraka izay ihany koa. Fotoana farany zao alohan'ny iverenan'i Jesosy. Ary alohan'ny iverenan'i Jesosy, Jesosy manivana, manao tri. Jesosy mijery iza ny tena miaraka amiko, iza ny tsy miaraka amiko. Dia ampandaloviny daholo reny testa rehetrarehetra reny. Nampandaloviny daholo ny fizaham-toetra rehetrarehetra. Rehefa maharitra ao ianao, atao afa-toetra tsara ao, dia ozy ny tompo hoe mandrosoa ianao. Natoky ianao, natoky ianao, afaka mandroso ianao. Fa misy sasany sendra ny ady, sendra ny fitsapana, sendra ny fisedrana dia manino, miemboka izy, dia manoty izy, dia manao izay zavatra tsy ankasan'Andriamanitra izy. Jerentsika tsara ny ten'Andriamanitra rehefa mizara amin'ilay tany efatra. Dia misy tany tao izy a. Faly izy rehefa mandray an'ilay teny. Fa rehefa tonga ny fakamana,
rehefa tonga fizahatoetra ozy izy dia avelany ny fivavahana avelany le teny tsy mitombotsony fa vokeza ao aza takalon'iny Jesosy ataovy mitoetra ao amin'ny Jesosy ny fononao zay ny vahaolana ka zay ny afatra napetraka ny tompo hoe nampaheriny fanaham-pianatra izy nananatra azy aharitra amin'ny finoana mahareta zay ny amina tenin'Andriamanitra persévérer maharitra zany maharitra amin'ny teny frantsay persévère zany misy ny hoe sévère ny hoe sévère taoko hoe misy discipline entitra misy discipline misy fa entera entitra dia zay napetraka ny tompo hoe tsy iako mila manana discipline ao amin'ny Jesosy mila entitsika ao amin'ny Jesosy mila mafitsika ao amin'ny Jesosy mila matanjaksika ao amin'ny Jesosy fa Jesosy tsy mandao atsika zany Jesosy tsy mahafoy atsika zany halleloia vaky tsara tantara atao amin'ny baiboly fa raha mamaky tantara amin'ny baiboly tsika zay olona niaraka tamin'Andriamanitra atao tsisy ny lamina atao tsisy ny lamina atao nanomboka tany amin'ny Abely io ina nefa raha ny Abely maty mihitsy Abely ampaminany voalohany toro ny tenin'Andriamanitra fa nanomboka tany maty fa nadeha tamin'ny fahamarinana zany nadeha tamin'ny sitrapon'Andriamanitra zany fa zay le planin'Andriamanitra zay le planin'Andriamanitra zay le vao tantaran'i Josefa zay nankalain'ny rahalahy nankalain'ny mpiray-tapo aminy mihitsy namidy ho andeha Josefa zay vao endrikendrika nefa zavatra tsy natao mety misy vao endrikendrika eto nefa zavatra tsy natao saoran'i Jesosy fa Jesosy manao zany rehetra zany Jesosy manao zavatra rehetrarehetra zay nahazo an'i Josefa zay ny tenin'Andriamanitra milaza hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa zay ny sitrapon'Andriamanitra ao anareo raha milamina be anao sao dia adininao Jesosy aloha dia tsoro tsika olombelona ihany raha vao milamina be tsika sao dia adinitsika Jesosy dia asiany Jesosy film tsirairay misy épisode zany misy série ataony Jesosy série kely ohatr' zao dia série ohatran'zao dia série ohatran'zao mba hitazomanao an'ilay finoana mba haretanao ao amin'ny finoana raha vao mirifatra be milamina foana ianao dia adininao Jesosy ny olona tsy manana an Jesosy variana amin'izao fiainana zao variana taoko hoe filaminana sy zay mety hoe fitsaharana sy zavatra mahafinaritra azy eto tany tsisy mampahory azy sarotra be aminao ny hitory an Jesosy satria tsisy zavatra mampahory tsisy zavatra manavesatra Jesosy tsy nanteny hoe mankanisa ty ampika anareo zay miasa fatratra sy mahavesatra etana raha tsy miasa fatratra sy tsy mahavesatra etana izy zany dia tsy ho any amin'ny Jesosy dia ataon'i Jesosy misy ny fiasana fatratra sy ny enta mavesatra mba hanatona antsika an Jesosy endrika eo Jesosy io endry Jesosy io endry Jesosy io ary mahay manao zavatra rehetrarehetra mba hifikirantsika adinao nga tantara zany hoe Daniel zany Daniel zany tsy nanoto zany Daniel zany olo marina zany Daniel zany olona niafaka mihitsy zany tao amin'ny Jiosy ary zany tsy nentina nandoto ny fiainana ny fony tamin'ny sakafo maloto ny Babilôna tamin'ny mpanjaka ny Babilôna tamin'ny fombafomba ny Babilôna rehetra fa tsy nanakana ny Daniel ao lasaka ny andavaky ny liona zany lalahy tsy nanakana mihitsy zany ohatran'izay raha vao maika nandatsahana azy tany ohatran'izay vao maika nandatsahana azy tany ka moa izy hoe tahak'izay tsy nanao an'ity maromariny ity fa ty maromariny ity na dia andehanana ty anatalavaky ny liona ty maharety ianao hatramin'ny farany ao Jesosy maharety ianao hatramin'ny farany ao Jesosy fa efa nisakanana hoe tsy mahazo mivavaka tsy isikanana zany ny fiainan'i Daniel tsy isikanana ny fiainan'i Daniel raha jerena daholo zany ny dossier-n'i Daniel ara-panjakana araka fiarahamonina tsisy ny nazona natao amonona sy anenjehana azy dia ny any atao sisa noho ny fianonana noho ny tsy fitiavana dia ndao fivavahana mihitsy ny tena anenjehana ny Daniel dia napetraka hoe raha mbola misy mivavaka akoatra ny amin'ny mpanjaka sy amin'ny Andriamanitra tsy izy
dia vonoina alefa netavaka ny lioana Daniela sy narana azy zany ko mainka izy mivavaka ko mainka angamba nataony hita teny ambaravara kely misy hoe jereo vavaka izy mivavaka aiza ny finoantsika rehefa misy ny fanendrehana rehefa misy ny fisedrana rehefa misy ny ataoko hoe tokony fijoroana ho amin'i Jesosy samy joro vetsika samy toetra vetsika samy manambara ny finoana an' Jesosy vetsika fa Daniela natao ambaravara kely nahitana azy hoe io fa mivavaka io ny anatratrarana azy tisany intelo isan'andro izy nioaka mivavaka teo anatrehan'Andriamanitra ary noho zay fivavahany zay noho zay fijoroany zay nanenjehana azy dia natsipy tao andavaky ny lioana izy halleloia fa maty izy tao andavaky ny lioana sa tsy maty nihinana azy ve ny lioana sa tsy nihinana tsy nihinana azy ny lioana satria namoa Andriamanitra nifehany zavatra rehetrarehetra io zany Andriamanitra manao azy misy maty misy tsy maty Rabela zao maty Daniela tsy maty ry Paul maty ry Petera maty Daniela tsy maty zay tiany Jesosy io e zay tiany Jesosy io fa Jesosy mifehany zavatra rehetrarehetra navoaka fotsiny tao Daniela dia natsipy taony le olona nanendrikendrika azy tsy mbola nantotana tamin'ny tany akory dia efa noana lany lioana matoky ianao an' Jesosy mijoroa amin'ny famarina halleloia sao dia adinona koa nahazo andry sadraka sy rymesaka sy rabetany koa hoe tsy maintsy mivavaka amin'ity sarivongany ity nareo raha tsy mivavaka amin'io nareo dia hodorana dia sany zoro tamin'ny finoana zay hoe maharitra amin'ny finoana eo amin'ny fanazavana hoe maharitra amin'ny finoana zany tsika io zao naharitra tamin'ny finoana izy telo dia ozy hoe zay tsy andohalikeo mihitsy zay tsy hivavaka eo mihitsy ny Andriamanitra ay no ivavahanay ary ny Andriamanitra ay mavoja anay amin'ny afo mirehatra ary na tsy hamoza anay izy alao zay ao mahay ao aiza ny finoantsika aiza ny finoantsika fa zany ny finoany sadraka sy mesaka sadraka sy mesaka sy abedany go na ho mahay ao ary zay velao zay mahay ao halleloia satria misy finoana atao hoe tsy atao tany any fa namahy eto ary any an-danitra fiainana mandrakizay ao am' Jesosy halleloia zay mahatonga ny Paoly miteny hoe tsisy asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy na ny ambony na ny ambany na inona zavatra ary eto am'izao tontolo zao na fanenjehana na sabatra na fitanjahana na mosary na fahafatesana na fiainana na inona tsisy asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy dia ozy izy telo lahy hoe zay tsy akohaka eo mihitsy zay tsy hivavaka eo mihitsy ty rehefa mandeha mozika miankohaka eo daholo tare mozika an'izao tontolo zao fa mampiankohaka anao amin'ny Satana tare mihira an'izao tontolo zao fa mampiankohaka anao amin'ny Satana fa aza miankohaka amin'izany tsy niankohaka izy telo lahy natsipy tao anaty lavaka laforo zay mamay mihoatra noho ny isan'andro impito ny mihoatra noho ny isan'andro may sa tsy may tsy may tsy may tsisy fofonafo tsy may volo ary rehefa jerena tao ambany tao nisy olona firy tao efatra tao nefa firy nalefa tao halleloia aza matahotra ianao fa momba anao Jesosy ao am'izay ady mamay anao ao am'izay fitsapahanao ao am'izay fisezana mahazo anao miantsoa an' Jesosy mihihia izy am' Jesosy fa raha reraka ianao dia ampahirezina raha kivy ianao dia ampitrakany raha mitanondrika ianao dia ampitrakany raha very-hevitra ianao omeny hevitra raha diso fanantenana ianao ho velombelomindray fanantenanao aminao halleloia halleloia velona zany Jesosy zany nama velona zany tsy teoriany resahantsika eto ao antsika tsy rairay avy ataoko inoko fa tsy ray sy roa tsy telo no afaka mijoro vavolombelona am'zany fa marobe ny afaka mijoro vavolombelona am'zany tamin'ny sedra sy zavatra maro mitranga teo amin'ny fiainany amen ambony Jesosy io mahery Jesosy io tsy toy Jesosy io dia hivadika aminy vetsika hiodina aminy vetsika aza kivy aza reraka aza ketraka fa mampandresy anao Jesosy mampandresy anao Jesosy mampandresy anao Jesosy rehefa nitory ny filazantsara etienina Stefana moa zany tsy
tsy nahatohatra ny Stefanina, ny mpiady hevitra, ny helenista sy ny maro samihafa. Nitory Stefanina, nitory ny fahamarinana, nitory an Jesosy, nitory ny fibebahana. Dia nitampitsofina misy ny olona fa tsy te heno an'i Stefanina intsony. Ary tsy vita nitampitsofina fa nitoraka an'i Stefanina. Dia rehefa nitorohana Stefanina, hitan'i Jesosy mitsangana teo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra. Halleloia. Ahoana ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy Kristus dia niakatra dia nakaiza? Nipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Fa i Stefanina nanino, inona ny hitany rehefa nahitan'i Jesosy izy? Mitsangana. Asika ve zany fahasamihafana zany? Jesosy Kristus izy natsangana ao amin'ny tanakavan'Andriamanitra, nipetraka eo an-tanakavan'Andriamanitra tsy toa. Fa i Stefanina nefa tao anatin'ny ady zavona sy ny fitsapana tsy nahitan'i Jesosy nipetraka. Fa nanino izy? Nahitan'i Jesosy mitsangana. Amin'ny ady sy ny fitsapana azo anao tsy nipetra-potsiny zany Jesosy. Halleloia. Tsy nipetra-potsiny zany Jesosy. Fa jereo vitantaran'i Stefanina io, asan'ny apôstôly toko 7. Fa Stefanina hoy izy nahitany Jesosy mitsangana teo an-tanakavanan'Andriamanitra. Nitsangana hoy izy. Jesosy mitsangana. Halleloia. Iza no ampanga ny olomba fidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty sady nitsangana tamin'ny maty. Halleloia. Halleloia. Mahireza to. Mahireza raha lasaina bava ny fahoriana sy ny fisedrana mazo antikity tsy azo arina akory amin'ny zavatra ho avy ao amparana ho antsika. Halleloia. Tsy azo arina akory. Dova kitsika mihitsy izay teny izay ampahirezana antsika tsirairay avy. Korintianina. Ny amin'ny voninahitra izay aseho any amparana. Korintianina faharoa. Toko 4. Raisy tsara ho anao zao teny zao. Raisy tsara ho anao zao teny zao fa fortifiant ho anao ty. Fortifiant ho anao ty, vitamine ho anao ty androany. Halleloia. Aza raisinao an-doha fotsiny, raisinao am-po, ilatsaka ao anatinao. Fa sady fortifiant ty, vitamine, calcium, sisa ho anao, ampahery anao, amin'ny lalanao miaraka amin'ny Jesosy. Korintianina faharoa toko 4. Andiny 7. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay, mba ho an'Andriamanitra ny alehibehan'ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageza manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehana nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Tsara be ke zany teny zany e. Averiko a? Manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izay, mba ho an'Andriamanitra ny alehibehan'ny hery fa tsy ho anay. Voageza manodidina izay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehana nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba haseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Tsy misy ny fiainana raha tsy eo ny fahafatesana. Fa izahay izay velona dia atolotra ao amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba haseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Halleloia. Tsara Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ary satria manana ny fanahy ny finoana izany indrindra izay araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny, dia mino koa izahay ka miteny. Fa fantatray fa izay nanangana an Jesosy tompo no anangana anay koa miaraka amin'ny Jesosy ka hanolotra anay miaraka aminareo. Halleloia. Halleloia. Zany tenan'Andriamanitra fampahirezana antsika izany.
fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombony ny fisaorana ny voninahitran'Andriamanitra noho ny fitombony ny fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevona aza ny toetra ivelany dia vaozy isanandro kosa ny toetra anatiny. Fa ny fahorinay maivana izay vetivety foana. Halleluia. Halleluia. Tsy ambony noho ny fahorinana azo ny Paoly angamba nazo atsika. Raha anao comparaison atsika ampitanina azo ny Paoly mety tsy ampitantsika oka zao ny Paoly. Dia miafina oka zao oka ihany zao. Dia i Paoly izay niara fahorina maro isan-karazany samy teny hoe fahorinay maivana izay vetivety foana. Dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka iny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Mahery zany teny zany. Ambony zany teny zany tena mafotsy zany teny zany. Hoe ny fahorinay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Halleluia. Mbola mitoy amin'ny toko fahadimy hoe raha ravana ny trano ilayntsika ety tany manana voarafitra nataon'Andriamanitra tsika sy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Zay keny efa raha ty fiarantsika amin'i Jesosy ty. Tsy eto tany ihany. Zay mahatonga amin'ny Korintianina koa milaza hoe raha amin'izao fiaina zao ihany tena anao an' Jesosy maharitra indrindra ianao. Raha amin'izao fiaina zao ihany tena antsika an' Jesosy maharitra indrindra sika. Fa io voalaza mihitsy hoe mijery niny tsy hita. Fa ny hita ma tsy vetivety foana. Fa ny tsy hita maharitra mandrakizay. Tena teo hoavy Jesosy hakanao eny amin'ny raolanitra. Halleluia. Tena teo hoavy Jesosy hakanao eny amin'ny raolanitra. Hoavy Jesosy hitseranao. Zay ilay voalaza hoe hoavy ny délivrance tanao. Mandrapatonga an'izay rehetrarehetra zay ampanaloviny tompo sedra maro isan-karazany tsika. Halleluia. Mahery ve ianao zany teny zany? No teo tsara io teny io. Vakio tsara. Na io fotsiny raha vakianao mandritry ny herinandro aloha. Vitamine, calcium masisika. Hoe tena aza mijery ny eto tany. Aza mijery ny eto tany. Fa ny tsy hita. Ny tsy hita ny maharitra mandrakizay. Zay ny Hébreu toko farakely folo ny finoana dia zavatra tsy hita. Halleluia. Tsy haiko mety hoe anestesie koa ngamba. Satria mampatalovy ny tompo opération anao. Ny tompo keny anestesiste voalohany indrindra teto tany Andriamanitra. Hainao ve zany? Andriamanitra no anestesiste voalohany indrindra teto tany. Satria rehefa hakany Eva Andriamanitra dia nanino? Taizany nalainy Adama, taizany nalainy Eva. Taony Eva, taony Adama. Dia ahoana fomba nakalany Eva? Napatoriana i Adama, iny le anestesie. Dia tsy hainy ny opéré anazy tao nakalan'le taolan-tesany. Fa rehefa vita izy hoe tia le taolana avy amin'ny taolana mofo avy amin'ny mofo. Mety mandalo tena opération be koa anao, mandalo fisedrana, mandalo atsato asy ny tompo anestesie anao. Dia tsy hainao intsony le mamay, tsy hainao intsony le marary. Halleluia. Fa tsy mandalo zany maheno. Indraindray iny mampitsetserina sy mahatonga anao alahelo hoe aza mieno. Fa ianao efa omeny tompo anestesie. Halleluia. Tsara io Jesosy io raha lasianako ahy. Tsara io Jesosy io. Tsisy an'izany raha tsy eo amin'i Jesosy. Tsisy an'izany raha tsy eo amin'i Jesosy. Fahorinay maivana vetivety foana miasa fatratra tonga voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay. Halleluia. Any an-danitra tsika miomby. Rehefa tonga Jesosy eny amin'ny raolanitra tsika vita ihany ady sarotra sy fisedrana teto tany. Zay maharitra amin'ny farany no aoka aharitra amin'ny finoana ao amin'i Jesosy Kristy. Mandehana amin'ny fahamarinana, mandehana amin'ny fahitsiana, mandehana amin'ny fitiavana an' Jesosy. Halleluia. Mbola raisika ihany Romanina toko fahavalo. Romanina toko fahavalo. Andiny fahavalo ambin'ny folo. Halleluia. Tsy maninona na mihoatra dozin'ny calcium sy vitamine omenanao. Vao mainka mahatsara anao zay. Amen. Andiny fahavalo ambin'ny folo. Romanina toko fahavalo. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina akory amin'ny voninahitra izay aseho amintsika.
Halleloja. Ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina tokoa, tsy tokony hoarina ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandra ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Na ny tontolo arake simba amin'izao, na ny tontolo amin'izao marary, zavaboary, miandry iny io, miandry fiverenan'i Jesosy daholo. Fa izao zavatra rehetra izao dia nampahainekeny ho zavapoana, nefa tsy noho ny sitrapoly fa noho izay nampanaiky azy. Sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra izao dia mivotsorana amin'ny fahandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay hiteraka mandrak'ankehitriny. Ary tsy zany ihany fa isika koa na dia manana ny voaloham-pokatry ny fanahy azy, eny isika aza dia miseto atao anatsika miandra ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana namonjena antsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony. Fa ahoana no mbola hanantenan'ny olona izay efa hitany. Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Halleloja. Halleloja. Aoka hery ianao. Aoka hery ianao. Aza ketraka, aza hery. Ty tenin'Andriamanitra ty raiso. Fa ty tenin'Andriamanitra ty mampisy ny finoana. Satria ny finoana dia avy amin'ny tovyteny. Amin'izay fisedrana mahazo, amin'izay fitsapana mahazo, raiso ny tenin'Andriamanitra, raiso ny teny rehetra teny. Halleloja. Tsika angamba ataoko fa mahita fa zay teny rehetrarehetra amareto dia ny tompo miteny foana amintsika anatin'ny herinandro iny. Amin'izay fitsapana sy fisedrana azo anao, efa nampiomananao zay Jesosy. Halleloja. Zany mbola isa ndray ve? Matokian Jesosy ianao. Halleloja. Halleloja. Matokian Jesosy. Fa Jesosy momba anao foana. Jesosy tsy mandao anao zany. Zao izy tsy andao anao na saraka anao. Zao tsy afoy anao. Eo foana Jesosy. Zay ke mahatonga Jesosy miteny tamin'ny Paoly hoe ampo anao ny fahasoavako. Io fahasoavana io grâce. Fahasoavana ny afahanao miatrika an'izay fisedrana, miatrika an'izay fitsapana, miatrika an'izay olana rehetra, fahasoavan'Andriamanitra. Halleloja. Halleloja.